ary amin'izany dia mazotoa kokoa rahalahy ampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo. Fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafitohina akory mandrakizay. Petera 2:1-10. Nofidian'Andriamanitra manokana ianao zany mba handova fiainana mandrakizay. Izany no fifidianana izay resahan'ny Baiboly. Ary ny ten'Andriamanitra dia milaza fa isika dia taranaka voafidy. Ary Jesosy ihany koa dia milaza fa hoe izaho no nifidy anareo ka nanindry anareo mba handeha sy hamoa. Tsy misy olona tokony hamoy ny fiainana mandrakizay. Izay rehetra mifidy isan'andro ny anatra amin'ilay mpampianatra avy any an-danitra dia tsy iza fa Jesosy, dia anao ny fiantsoana sy ny fifidianana azy ho tena azo antoka tsara. Andeha isika hanetry tena azy eo anatrehan'Andriamanitra ary ianao izay ahalalana azy, ahafantarana azy, satria ny fahafantarana an'Andriamanitra no fiainana mandrakizay. Jaona 5:17 dia hosezany ten'Andriamanitra manao hoe ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy izay efa nirahin'Andriamanitra. Ao Petera 2:1-10 sy ny 2:11 dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe mazotoa kokoa rahalahy hampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo. Fa raha manao izany zavatra izany anareo dia tsy ho tafitohina akory mandrakizay. Fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay izay an' Jesosy Kristy Tompontsika sy mpamonjy antsika. Tsy misy na inona na inona, aoka tsisy na inona na inona ry havana malala tokony havelantsika hampisaraka antsika amin'Andriamanitra sy ny lanitra, satria efa nantsoina sy nofidiana handova lanitra sy fiainana mandrakizay ianao izany. Dia aoka isika anala an'izay rehetra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra sy manakana antsika, tsy hidirantsika any amin'izany fiainana mandrakizay izany. Aoka isika hifanampy satria samy nantsoina sy nofidian'Andriamanitra handova fiainana mandrakizay rentsika. Dia aoka isika hifanampy amin'ny fanatrarana ny fahatanterahany toetra ka hampitsahatra ny fifanakanana rehetra, dia handroso hatrany isika mba ho tonga amin'ny fahatanterahana mandra-pahatonga fotoana izay hanomezana malalaka ho antsika ny fidirana ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra izany. Dia izay le hoe aoka hitombo amin'ny fahatanterahan'ny toetra dia ny fanafana any Jesosy Kristy. Izao zany no hiainana sy hanatanterahana izany eo amin'ny fiainantsika. Aza dino zany androany fa nofidin'Andriamanitra handova lanitra ianao. Izay mahatonga ny lohateny hafatra antsika hoe ny fifidianan'ny lanitra. Efa nifidy anao sy niantso anao Andriamanitra mba handova fiainana mandrakizay. Aoka azoto ianao hampitoetra tsara azy izy, hampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianan'Andriamanitra anao. Andeha hivavaka isika. Rainay sy any an-danitro, misaotra satria efa niantso sy nifidy anay ianao mba handova lanitra izahay. Koa amin'ity andro anio ity dia aoka azo antoka izay fa olona efa nantsoinao ary olona efa nofidinao handova zany fiainana mandrakizay izany. Ka aza vela na misy na inona hampisaraka anay aminao ary hanakana anay ny amin'izany fandovanay ny fiainana mandrakizay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonana izany vavaka izany. Amen.